mankanesa tsy amiko ianareo rehetra izay miasa fatratra sy mavesantretana fa izao no anome fitsarana ho anareo. Entony ziogako ka mianara amiko fa malemy fanahy sy tsy manao tsinotsinona ny fo aho dia ahita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo. Matio 1:20 andiny 9:20 sy 9:20. Firifiry amintsika no tsy mahatsapana zany hoe mavesatretana zany amin'izao vaninandro iainantsika izao. Ary izany teny izany dia mampanantena antsika fa Jesosy Kristy dia manome antsika fitsarana. Jesosy Kristy dia manome antsika fiadanana sy fiadanan-tsaina ihany koa. Ny mpamonjy na Jesosy Kristy dia nividy antsika tamin'ny fanetretena sy ny fahoriana lehibe. Nafono mihitsy ny aina mba hamonjena aiso anao. Izy no nanorotra ny lalana makany amin'ny fiainana ka tsy mila very hevitra isika amin'izao fiainana izao fa mila miantehitra tanteraka aminy. Ny fanasana ataon'i Jesosy Kristy dia mazava. Ento ny ziogako ary mianara amiko. Asainy mianatra aminy isika, mitondra ny ziogany isika, tsy zioga izay mampahory izany fa indraindray raha vao miresaka zioga isika dia hoe mampahory izany zioga izany. Ilay zioga omeny Jesosy Kristy dia tsy mampahory antsika fa zioga mitondra fitsarana ho aisonanao, ho anao sy ny fianakavianao ary mitondra fiadanam-po sy fiadanan-tsaina. Fantatr' Jesosy Kristy fa tsy mahavita mankatoa amin'ny herintsika isika ka mampanantena Jesosy Kristy fa ho herintsika sy tanjantsika izy mandritra ny androm-piainantsika rehetra. Rehefa manaiky hitondra ny ziogany isika dia esorintsika amin'izao tontolo izao ny fitokiana sy ny fitiavana ary indrindrandrindra ny tahotra, le fitiavana ny zavatra ratsy zany dia ny tahotra sy ny sisa ialatsika izany ka mamela ny Kristy hiasa ao anatintsika tsiraray avy ka apetraka amin'Andriamanitra ny fanahitsika na ny tahotra eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ny fiainana dia mifamatotra amin'ny Jesosy Kristy ary Jesosy Kristy dia mitondra fifaliana sy fiadanana araka ny voalaza teo. Ary hery maharitra na amin'ny fitaom-pivavahana izany na amin'ny asa andavanandro dia Kristy dia eo amintsika mandrakariva, manampy antsika, miay antsika ary mitantana aiza ianao. Izany hoe ny ziogan'i Kristy izany no mitondra fitsaharana sy fiadanana marina. Tsy amin'ny herintsika fa amin'ny heriny no ahafahantsika mankatoa. Ny fiainana mifamatotra amin'ny Kristy dia manova ny toetra sy manadio ny fo. Izy no ohatra sy lalana tokony arahantsika tsiraray avy. Miantso anao ny Tompo amin'ity anio ity. Miantso ny ankonanao tsiraray avy amin'izao fotoana izao ihany koa Jesosy Kristy. Aoka isika hanaiky ny fanasany ary izy ilay niteny hoe mankanesa aty amiko ianareo. Jesosy Kristy mihitsy no manasa anao sy ny ankonanao hanantona azy. Ao aminy no misy ny fiadanana, ao aminy no misy ny fahasoavana. Koa aoka apetratsika eo aminy ny enta-mavesatra, apetratsika eo aminy ny mety ayaitsika ny tebiteby. Ento ny ziogany, mianara aminy ary apetrao eo amin'ny dia tongony ny tongotrao. Aza mitondra irery ny enta-mavesatra ao intsony ianao. Raiso ny ziogan'i Kristy fa ao aminy no misy fitsaharana, misy hery ary fiadanana ho an'ny fanahinao. Ho tanteraka aminao ny izany teny izany, ary tsy hiverina amin'Andriamanitra raha tsy mahavita ny asany amiko sy aminao. Andeha isika hivavaka. Andriamanitra Tomponay eo, misaotra noho ny teninao izay mampahery anay, mampianatra anay ary taridalana ho anay tsiraray avy. Fandrinay izany teninao izany dia iainanay tsiraray avy ary hitondra soa ho anay sy ny ankonanay. Mivavaka manokana ho an'ny ankonana tsiraray avy sy ny isam-batan'olona izay manaraka ity fandaharana ity. Ianao anie hikasika amin'ny fony tsiraray avy ka ampitoetra ny teninao ao anatin'izy ireo ary
ny fiadananao sy fahasoavanao no anjaka ao ny-tokantrano tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anonona sy angatana ny vavaka. Amen.